Lalao anivon'ny mpiasam-panjakana kosa indray dia niditra teo amin'ny atao hoe fifanitsanana mivantana ny eo anivon'ny taranja basketball ka dia Zeresy ihany koa dia efa mangorondamba amin'ity faninanana ity. Lalao valo no nitanterahana tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina omaly ho an'ny sokajy jeune fanadihadiana avy hatrany. Ho an'ny faninanana eo anivon'ny mpiasam-panjakana kosa indray izay mivondrona ao anatin'ny AJF dia tonga eo amin'ny dingan'ny fifanitsanana mivantana ny taranja basketball ka izay iresy dia mangorondamba avy hatrany ho an'ny sokajy tanora. Lalao valo ary izay no nitanterahana tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina omaly asabotsy maraina ka ato izao ny vokatra tamin'izany. Teo amin'ny kianja voalohany aloha dia ny MC PHP dia nandresy Mezipress tamin'ny saraka amin'ny 20 ny midy nandresy ny ministeran'ny santé tamin'ny 720 no 320 ary ny primature dia nandresy ny DGB tamin'ny 720 no 770 ary ny PRM faharoa dia nandresy ny MCS tamin'ny 770 no 420. Teo amin'ny kianja faharoa mbola tsy Mahamasina ihany dia ny MPE dia manohy ny faninanana ihany koa rehefa nandresy ny MEN tamin'ny 720 no 570 ary ny Medepat dia niondrika nanoloana ny Université Antananarivo tamin'ny 420 no 450. Ny Assemblée nationale nandresy ny MSP tamin'ny 750 no 920 ary ny MEF dia nandresy ny Justice tamin'ny 250 no 40. Lalao telo kosa no nitanterahana ho an'ny baolina kitra teny amin'ny kianja Namboanjobe ka ny DGCF nandresy ny midy tamin'ny 300 ary ny Dexa dia nandresy ny siansa tamin'ny 200. Ny Assemblée nationale nandresy ny DGB tamin'ny 400 ho an'ny sokajy elita avokoa ireto lalao telo nitanterahana teny Amboanjobe ireto.